fahendren'Andriamanitra. Melohan'ny andrenesantsika ny teny dia hiara hivavaka tsika. Ataontsika angataka amin'ny tompo mba ho kasiha amin'ny fanahy masina ny fotsika ahafahantsika mandray ny tenin'Andriamanitra dia asandrato ary mifavakintsika. Ray masina tsara indrindra san'an-danitra, misaotranao zay Jesosy ny amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao. Misaotranao zay ny amin'ny teny izay efa nomenao anay teo ampy tokoa izany teny izany Jesosy mba afaka anitsinay sy anovanay izay tokony hovaina sy hitsina eo amin'ny fiainanay. Mangataka aminao zay fanahy masina mba hiasa mahery ianao eo amin'ny fonay tsiraray avy akasika amin'ny fonay mba hahafahanay mandray ny teninao. Mitenena aminay Jesosy eo fa voninkiainao anao mpanomponao. Amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Zavatra hozaraiko androany dia momba ny tokantrano miaina amin'ny fahendren'Andriamanitra. Rehefa ny fahendrena eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia tena hoe milamina daholo ny zavatra rehetra. Mahafinaritra be mihitsy miaino an'ilay hoe zaza endry iny olona endry fa ny ahatongavana any amin'izay zavatra izay no mila angatahantsika amin'ny tompo hoe ananantsika faniriana, ananantsika etaeta, izany hoe endry zany eo anatrehan'Andriamanitra. Ao amin'ny salamo varaka amin'ny salamo 7:20 ny andininy voalohany dia mivaky toy izao ny tenin' Jesosy ny tenin'Andriamanitra manao hoe firana fiakarana taon'i Solomona, ratsy Jehova ny manao ny trano dia miasa foana amin'ny mpanao azy. Ratsy Jehova miambina ny tanàna dia miaro tory foana ny mpiambina. Rehefa miara-manorina zavatra amin'Andriamanitra tsika dia rehefa miara-manorina zavatra miaraka amin'Andriamanitra dia ny fiaina-tokantrano, ny fiainantsika dia milamina daholo ny zavatra rehetra satria izy no lohany eo amin'ilay izy. Dia izay mahatonga ny hoe rehefa ny tokantrano no miaina miaraka amin'i Jesosy dia misy ilay atao hoe fahendren'Andriamanitra miara-miaina aminy ao. Dia mila zany tsika manana an'izany hetaheta zany hoe Jesosy eo mba ataovy tena ho vehivavy endry tsy hoe maditra akory ianao fa ohatrany hoe tokony manana an'izany hetaheta zany hoe ahoana Jesosy ny ataoko mba tena ho reny endry, reny modely, vehivavy endry, lehilahy endry eo amin'ny fiainako. Indrindray tsika na amin'ny firesahantsika amin'ny zanakitsika mety efa lehibe zao ilay zaza ohatra dia indraindray ohatrany hoe mbola fitiavan-tenantsika ihany no mipetraka fa tsy ilay tena fahendren'Andriamanitra tokony hitenenantsika ny zareo hoe zao ty zavatra ty ny ataonao ty na ohatrao. Dia izay mahatonga an'ilay lasa misy loto-po, lasa misy vesatra indraindray ao anatin'ny ankizy tsy mifandray ny ray aman-dreny sy zanaka satria tsy nampitaina tamin'ny fahendrena izay zavatra tokony ho ampitaina rehetrarehetra. Raha mandinika tantaran'i Josepha tsika, Josepha dia anisan'ny nampahomby azy dia nanana ny fahendren'Andriamanitra. Nanana an'izany atao hoe fahendren'Andriamanitra zany Josepha dia ny fahaizan'i Josepha tena hoe nampiantra ny fahendrena tao anatiny tamin'ny fotoana rehetrarehetra any ainany. Raha ohatra zao izy ka niona tamin'ilay vadin'i Pôtifara dia tonga dia navoaka n'ilay fahendren'Andriamanitra hoe zaza endry zao ny tenin'Andriamanitra. Dia jereo tsara fa tsisy zavatra tsy afaka nanao nininina tamin'ilay vadin'i Pôtifara rehefa feno fahendrena tao anatiny fa satria izy tonga dia nijoro tamin'ny fahendren'Andriamanitra tao anatiny nampiasa ny tenin'Andriamanitra tao anatiny dia tsisy nininina, tsisy fatiantoka, tsisy nenina, tsisy zavatra hoe nitranga zany fa tonga dia niseho araka izay tian'Andriamanitra. Ka rehefa ny olona anankiray no mijoro amin'izany fahendrena izany dia tsisy nenina, tsisy fatiantoka zany fa tena tonga dia ara-potoana tsara fa tsy hoe efa vita ilay izy zay vao hoe zao ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy ratsy akory ny ianao tonga saina fa vao maika tsaratsara kokoa ianao raha efa mitoetra ao anatinao fahendrena dia tsy tafanao an'ilay zavatra mihitsy ianao fa tonga dia eo amin'ilay fotoana
tena hoe anaovana le fahadalàna ny eo ny tonga le fahendren'Andriamanitra dia tsisy nininona amin'ny trano. Dia ohatr'izay koa tsika eo tokantrano na amin'ny fomba fiteny ny tenenin'ny taty Arisoa teo hoe indraindray ozy izy misy zavatra hitanao mihitsy hoe ana fa rehefa tonga ny fahendren'Andriamanitra dia mahay manakombona ny vavanao iny na mahay mamoaka an'le teny tokony ho izy. Inona moa mahatonga ny mpivady miady indraindray amin'ny alalan'izay tsy fahampiany izay fahendreny izay na mpiara-mivavaka na mpiavana na ohatran'izany jereo tsara fa rehefa mivoaka ny teny tsy fahendrena dia jereo fa misy korotana foana eo rehefa avy eo. Josefa tena hoe nahay namoaka nampianatra tolotsain'Andriamanitra, hevitr'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra niaraka tamin'ilay fahendrena tao anatiny. Dia izay no nitondra ny Josefa tany amin'ny fahombiazana. Atraizatraiza jereo tsara fa ozy izy ny baiboly hoe tsy niady hatramin'ny farany izy anamarina ny tenany ohatra hoe za nge tsy niaraka tamin'io fa ohatran'izay fa ohatrany hoe lasa le Potifara indray no le vadin'le Potifara indray marina dia izy moa nijinja ny vokany ohatra zany nefa tsy nataony le izy nigadra tany am-ponja mba tsy hikorotana n'le tokantrano. Jereo tsara fa eo amin'ny fiainana be dia be mihitsy ny zavatra gerenao fa rehefa manana ny fahendren'Andriamanitra ianao na io fihetsika ataonao io raha hainao tsara mihitsy ny hoe zao ny zavatra ataoko na mivadinao ary indraindray manko tsika mieritreritra hoe tinge efa ato miaraka atao trano ato hoe miara-mipetraka ato dia io ianao dia manao izay tianao atao izay tianao tenena eny fa na dia amin'ny zanakao misy fotoana taloha tamin'ny zanako mbola latsaky ny 10 taona dia nampanaoviko satroka ba raozirozy ary izy dia tsy miteny fa ozy izy hoe merci maman satria mafana ny lohany dia mety foana izy izay tiako anaovana azy dia nieritreritra hoe izy amin'izao mbola mampanaoviko satroka ba raozy ihany dia tena tesitra be mihitsy izy hoe ohatray fa maninona anao mpanaovanao hitanareo misy zavatra miova zany hoe raha mbola kely zany le zanakao dia eo zany ianao dia afaka ataonao eo izay tianao fa iny tsy midika hoe rehefa tonga any amin'ny fa 15 taonany ihany izy dia mbola ho ataonao foana koa izay tianao atao fa mangataka ny fahendren'Andriamanitra ianao hitenenanao sy hanitsianao anazy rehefa misy zavatra tsy mety dia eo ianao dia mandinika tsara hoe inona izany fahendreny izany petraka tsara ianao hoe zao miala aloha ny fitiavan-tenan'ny ray aman-dreny fa mijery tsara ny sitrapon'Andriamanitra hoe zao ny zavatra tiako tenena amin'ity zanako ity dia ohatrao dia amin'izay fotoana izay dia tahaka ny Josefa jereo tsara fa tsy diso mihitsy izy tamin'ny fotoana rehetra nampiasany an'io fahendren'Andriamanitra io fa izay nanao ratsy taminy foana nanenina taminy. Jereo le rahalahiny tsisy fotoana mihitsy izy hoe nampiatra fahadalàna taona nanozona ny zareo na ohatran'izany fa nanaiky foana izy nampiatra ny fahendren'Andriamanitra hoe namela heloka n'ireo rahalahin'ireo dia jereo fa rehefa tonga ny amin'ny fiafaranany dia niteny mihitsy n'ireo rahalahin'ireo hoe tena hoe fa ahoana zany ianao tonga tany amin'le nofiny le hoe ekoaka eo amin'ireo olon'ireo dia jereo tsara ny fahendrenany netiny Josefa mandra-patonga tany amin'le nofy. Indraindray tsika rehefa mahazo an'izay teny fikasana izay dia ohatra ny tonga dia misidina ohatra miovy zany ianao ohatrany hoe tsy ianao tsonindray io fa lasa olona hafa satria nahazo teny ianao ohatran'ny Josefa zao hoe ekoaka eo aminao ny rahalahinao dia fa tonga dia asianao manao jeriatrika aminao daholo ny olona rehetra satria nahazo teny hono ianao. Zany zavatra izany zao dia tsy fahendrena fa zany zavatra izany manampy anao vao maika anananao fahendren'Andriamanitra atonga anao any amin'le toerana tian'Andriamanitra hitananao. Tsy mahazo aina amin'ny olona manana toe-po ratsy ny fahendrena. Ny fahendrena zany tena lainga mihitsy hoe olona ratsy fanahy be dia hoe endry io tsy mivaliny fa ny fahendren'Andriamanitra dia mitoetra ao amin'ny olona malemy fanahy olona tian'Andriamanitra satria toetra n'Andriamanitra zany. Ahoana ny ataoko mba hananako an'izany fahendreny izany dia ny atao mba hananatsika n'ilay fahendrena dia voalohany indrindra atao olo mivavaka ianao. Rehefa olo mivavaka ianao dia zao lasa mitondra ny tenanao azy ianao amin'ny fahendrena
rehefa mivavaka ianao ka tehaniratsira ohatra ianao ohatra vadinao na lehilahy ohatra tehanao zavatra tsy mety dia le hery mivavaka ao anatinao manampy anao ampiasanao an'le fahendrena. Fa raha vao tsy ampivavaka ny olona dia tena azo antoka be mihitsy hoe afaka ataony daholo ny zavatra rehetrarehetra. Le mivavaka tiako tenenina tsy le hoe mamonjy sekoly ihany, le makany am-piangonana ihany, le manaraka direkta ihany, tsy izay. Fa le ianao le tena miaina ao anaty mivavaka, le tena raisinao le tena Andriamanitra, dia eo ianao dia mitomany ianao amin'ny Jesosy hoe Jesosy zaho nge mbola tsy manana an'izany fahendrena izany e, Jesosy ampianaro Jesosy hiaina amin'izany fahendrena izany. Fa rehefa ny olona anankiray manana fahendrena dia jereo tsara fa tena tsy tafanaonao foana izany ny olona anankiray. En plus n'izany ahoana ny toeran'izay fahendrena izay ao anatinao dia ampianao amin'ny hery mivavaka. Vavaka nge manova zavatra e, vavaka ihany ny afaka manova zavatra, fa ny akoatr'izay tsisy. Jesosy na hery mivavaka foana mba heno ny taridalana avy amin'Andriamanitra ka nahomby foana koa Jesosy. Jesosy raha Jesosy azonao ngamba ny tiako tenenina hoe Jesosy, nefany ny akamaroan'ny fotoanan'i Jesosy dia eny tendrombohitra mivavaka foana. Dia jereo tsara fa na ny teniny lazainy na ny zavatra niainana io Jesosy io dia jereo fa mifono fahendrena daholo. Mbola tsy le filazy izany mandrakandroany ary mandrakizay izany fahendreny Jesosy izany. Izy nefa nidina tetỳ ambony tany tena nampianatra antsika hoe zao nge le izy e. Fa ianao na manana volonté na manana tena hoe faniriana tena hanao zavatra tsara be ary ianao ka tsy mivavaka ianao dia tsy tafita mihitsy izay. Firifiry amin'ny vehivavy tonga eto zao no hoe tena manana an'izany fahendrena izany. Nareo vehivavy manekeva dia za kosa aloha tena manomboka hatreto dia tena manomboka tena iova amin'izay fa zao raha vao tsy tahirizinao amin'ny vavaka iny dia jereo raha mety fa vao maika raha ho contraire n'iny zavatra ataonao. Fa ianao izany mila raisinao tsara ametrao tanana daholo. Ozy paster tsy hiverina amin'iny fa ny vavanao no tiako tenenina androany. Dia tena hoe eo nao tena Jesosy tena ataovy tena ty vavako ty ataovy tena miteny fahendrena. Ny fihetsika ataoko ataovy tena mitondra fahendrena mba ahaizako maneho anao amin'ny fotoana rehetra. Amen. Jereo tsara ozy izy atao Jesosy Jesosy tena nanana fahendrena be izy. Na mahatonga anao ny atao hoe olona manana fahendrena dia tsy hoe rehefa maheno zavatra ianao dia tonga dia manana ny zavatra amin'izay tianao andraisana azy. Fa ny olona manana fahendrena mandinika tsara amin'izay lafiny tsara tokony andraisana azy. Dia ao anatin'izay fotoan'izay ianao ny atao hoe zay ny atao hoe zazay endry. Jereo tsara nge Daniel ahoana moa Daniel no nitahirizany fahadiova-po tamin'ilay mpanjaka satria endry izy. Azonareo le izy izany hoe io mpanjaka io mihitsy ny namoaka didy fa tsy maintsy atsipy any andavaky ny lioany izy. Kanefany rehefa niteny tamin'ilay mpanjaka hoe ry Daniel mbola ao ihany ve ianao dia ozy izy ry mpanjaka tompo. Jereo tsara valy teniny fa tsy hoe eny laza feoko izany. Azonareo le izy ny olona manam-pahendrena izany dia olona vonona maneho ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny fotoana amin'ny foana. Fa tsy hoe rehefa ao an-trano ohatra ianao dia mba marina kely le mba ohatrany hoe naminany kely ianao izany. Ohatrany hoe aza zao dada dia mba nety le izy dia tsiny ianao dia midingi-drambo be le ka ity tokantrano ity tsy mandeha tsony ity raha tsy izany no mitondra azy. Jereo tsara fa efa tsy fahendrena tsony izany fa efa fieboebona dia izay mahatonga an'ilay tapitra treo ilay fiaraha-miasa amin'ny tompo. Fa ianao rehefa tena jereo tsara Daniel na dia niakatra tao andavaky ny liona ary izy tsy niteny izy hoe aiza daholo amin'izay le ry zalahy teo ahitanahy. Fa zao reny izany aloha reny any amin'izay tokony isy azy any. Fa ianao asehoy foana ny fahendrenao anatinao dia mitohy ny fampiasan'Andriamanitra anao mitohy. Ny olona rehetra ny ampiasain'Andriamanitra daholo. Mato antsika teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy tsy ho an'ny pastera rery ny natonga an'izany fa ho an'ny olona rehetra. Dia zao ny ahafantarana fa miaraka amin'izay foana misitraka an'izay foana ny olona
dia mifahaizany fahendrena ahafahany mandray an'izay fa zay rany Jesosy teo amin'ny azo fijaliana izay. Dia izay ny ahitana hoe mataona azy Jesosy. Jereo tsara Jesosy Kristy ozy izy ateo tena hoe nanana an'izany atao hoe toerana tena tsara indrindra izy satria zanak'Andriamanitra. Izy tany an-danitra nefa nampidinina tetỳ tany. Dia izy io mihitsy izany no tokony hiteny hoe za tsy mivavaka tsofa za efa mivavaka foana tany an-danitra. Fa zao io Jesosy io mihitsy ny tena nyteny hoe fa tsy mety ozy izy raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Ny fivavahanao, ny tahirizanao ny fanolora tena tsara ao anatinao. Ny fivavahanao, ny firaisanao amin'Andriamanitra, ny atsarovanao ny tenin'Andriamanitra rehetrarehetra. Averiko foana hoe tsisy olona aniry ho ratsy izany. Na mpangalatra raha rehefa tratra dia milaza fa tsara izy. Satria izay mihitsy ny tiany olona ho atao te ho tsara daholo. Fa iza ny tahiry an'izay? Ny fahendrena no mitahiry an'izay. Rehefa ao anatinao ny fahendrena dia tsy miteniteny foana ianao. Rehefa ao anatinao ny fahendrena dia hainao tsara ny zavatra tokony ataonao. Hitenenana, hananarana ny zanakao, hitenenana ny vadinao, hahenona an'ilay feo. Mino an'ilay feo koa mantsy mila fahendrena. Eo ny mahatonga an'ilay problème ao tokantrano raha vao tsy manana fahendrena ianao mihaino ny anankiray dia jereo fa mivadika zavatra hafa foana iny rehefa avy eo. Fa tena mangatà mihitsy any Jesosy tena ameo fahendrena. Ohatra misy fotoana za zao matetika tratran'izany. Mandray telefona dia ohatra ny hoe mamakimaky baiboly amin'ny telefona dia ozy izy mivadika avy eo mijery anahy io indray raha telefona eo foana. Dia ianao zany raha vao tsy manana ny fahendren'Andriamanitra tonga dia tezitra ianao hoe aza miteny raha tsy mahita aloha. Vavaka mihitsy aza zao. Fa ianao zany tsy voatery hoe hiteny izany fa ok tandraso fa avadiko amin'ilay baiboly tena izy any tena ataoko an'izay. Dia ozy izy ry hoe ka ianao namaky baiboly zafady ary. Dia tonga dia tsisy korotana. Fa raha vao ianao tonga dia le fitsaratsarana aloha janona. Tonga dia hitarinao izy satria misy fahadalana be ao anatinao tsinona. Dia miandry occasion fotsiny ilay izy ivoahana. Fa ny fahendren'Andriamanitra tena izay mihitsy tena en Jesosy hatramin'ny ahafantarako an'izay tena miezaka hilamina foana. Fozy izy hoe mifanahy ozy izy tsy miasa ao anatin'ny korotana izany. Tena fanahy masina tena tsy miasa ao anatin'ny korotana. Korotana ao anatin'ny lohanao ao, korotana ao anatin'ny sainao ao. Fa mila aravinao daholo aloha ireny zavatra rehetrarehetra ireny dia manomboka maheno ny fanahy masina amin'izay ianao bitsika aminao. Ka ny fahendrenana afaka mitondra anao any. Mety tenanao izany hoe tsy maheno ny fanahy masina mihitsy fa efa vita foana ilay izy izay vao tonga saina ka ianao tsy mivavaka. Mivavaha foana. Jesosy eo apetrako aminao indray ty journéako ty androany. Miaraka aminao za tena oka tena hitoetra ilay vehivavy ilay lazainao reny. Ianareo vehivavy manekeny vadinao, ianareo lehilahy tiavo. Andeha ao any am-piasana Jesosy tena tiako ny vadiko. Mipetrapetraka tena manaiky an'izany va dia eo amin'izay ianao tena miaraka miasa amin'ny fahendren'Andriamanitra sy fanahy masina. Ao amin'ny Genesis 5:20 dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe Genesis 25:21 ozy ny ten'Andriamanitra hoe ary Isaka nangataka tamin'i Jehovah ho an'ny vadiny satria moby izy ary nohenoan'Andriamanitra mifangatahany ka dia nanananaka izy. Jereo tsara fa raha mandinika ianao Isaka izany nge tsy tokony hivavaka an'izany intsony e. Satria i Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra ary Andriamanitra nyteny fa ianao ry Abrahama mijereva mikitana. Fa ohatry ny kitana ny taranakao dia fasika raha vao isanao dia ohatr'ireo kuinina intsony ny ivavahana an'izany taranaka izany fa ohatry ny kitana sy fasika. Ka hijerena Andriamanitra miandry ny Isaka tena hivavaka aminy mba hatateraka an'ilay teny fikasana fa tsy hoe rehefa azonao ny teny fikasana dia hidingin-drambo amin'izay rehefa avy eo. Fa jereo tsara teto Isaka mbola tsy génération lavitra fa mbola i Abrahama dia mbola Isaka. Tao anatin'ilay tena voatonona izany Andriamanitra Abrahama, Isaka, Jakoba. Dia ozy ny baiboly vakitsika teo fa Isaka mivavaka ho amin'ny vadiny satria momby izy. Nefa ny teny fikasana ny teny fa ohatry ny kitana sy fasika ny taranakao. Ianao zany tsy mahazo zatra miaraka amin'ny tompo izany.
rehefa nyteny izy hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka dia mivavaha ianao. Atsia io tena efa teny fikasana mihitsy io fasika na dia ray tanana raha tsy laniko. Fa na fasika ary io ny teny faminaniana sy ny teny fikasana tompoko dia raisina amin'ny fanivapo sy ny toetra tsara foana miaraka aminy. Jereo tsara teto raha tsy mivavaka isaka dia tapitra teo zany ilay izy, momba teo. Ka ianao na hoe efa manambady ianao na efa mananjanaka ianao hoe tao mbavaka foana fa tsy tamin'izany mbola célibataire no nitondra mbavaka samy vady zany fa zao efa io izy io ko inona ary. Mila mivavaka foana, mila hoentina mbavaka foana. Saka na dia nahazo faminaniana azy Abrahama vao tahaka ny kintana sy fasika eo izy teo ny taranakao dia zao nahagaga fa momba indray ity Rebeka nefa rehefa mivavaka ho azy izy dia nahazo zaza ry zareo. Jereo tsara fa tsy mety mihitsy ny fiainanao raha tsy mivavaka. Raha tsy efa nahazo an'izay teny fikasana izay ary ny ary zareo dia mbola mivavaka foana aloha ka aza matoky tena amin'izao zany hoe za tena efa ositra efa firy mpanompon'Andriamanitra firy zao no mipetra tanana teto amin'ny lohako teto ny nahary efa mila tsy ho zakako fa mila hanasorana. Tsy entina ifirehariana mihitsy n'izany teny fikasana sy an'izany na tsisy an'izany ary mbola tsisy zasy ianao dia efa nyteny Andriamanitra fa mameno ny tany miabetsaha hitan'Andriamanitra fa tsara zany fa tsarana foana ny zarain'Andriamanitra fa ny hatateraka amin'ny zavatra tsara eo amin'ny fiainanao sy iny teny fikasana iny dia ianao manana fahendrena sy miondrika mivavaka eo anatrehan'Andriamanitra fa mila an'izay teny fikasana izay. Ka ny faminaniana na ny tsodrano na inona na inona dia tsy maintsy vavaka miampy toetra tsara vao miseho. Amen. Verina amin'i Jesosy ngetsika eo amin'ny Mateo 7:15 dia hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe raha mbola niteny izy indro nisy rahona mazava nanarona azy ireo ary injao nisy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe ity ny zanako malalako izay sitrako izy no enoy. Kamba ny raha itsika raha izana ianao no nahazo an'izany hoe tsy tamina mpanompon'Andriamanitra fa tena hoe eto tsika dia isokatra eo io rahoana io dia tena hoe io sady tononona ny anaranao io zanako malalako izay tsy haiko tsony angamba hoe mety hiverina ve ianao amin'ny zoma fa tsy efa tonga dia hoe tena zazao mihitsy ny navahan'Andriamanitra tamin'ny olona rehetra fa tena tena nisokatra mihitsy ny rahoany fa jereo tia fanetretena nandehanan'i Jesosy vao maika niodrika mivavaka vao maika tena be dia be ny fitsapana fa vao maika tsy nizesta hoe ianao nga namonjy an'ilay fotoana tamin'iny manko ny nazo le anina fa sao dia tsy tany ary ty olona ty ka mbalo tsy naverin'i Jesosy indray mandeha akory fa jereo rehefa miteny ny olona hoe zao toy izy tsy mpampianatra iny ny zanak'olona nefa ny teny fikasana to misokatra mihitsy ny rahona teny avy any ambony fa tsy teny tamin'ny vavan'ny olona mitovy aminy no ny teny fa ity ny zanako malalako izay sitrako dia izy no enoy. Dia jereo tsara nge ko ahoana moa Jesosy ny tsy andraisany fahafatesana ahoana mihitsy moa ka mila ianao manana an'izany fahendrezana na ninona natonga an' Jesosy tena vao maika izy mivavaka satria sao dia irehare izy vao maika izy mivavaka tena vao maika izy tena fototra amin'ny alina tena hoe any atendrombohatra tena mivavaka foana Jesosy tena tsy andro mihitsy izay fotoana hivavahana satria natao ohatran'ilay teny izy hoe sao dia sanatria ka andiso an'izany fieritehan'Andriamanitra aminahy zany raha nahazo an'io teny io Jesosy tsy nisekoseko na nanomboka niavaka amin'izay nanomboka niova amin'izay niovana amin'ny fomba fandeha ao an-trano raha vao vehivavy mahazo teny faminaniana na ohatran'izay dia manomboka ga ianao tsy mahafantatra anahy fa zany ianao nge nahazo mihitsy nahazo anahy na faminaninina na faminaninina ny azonao tsy manova ny teny voasoratra zany fa nareo vehivavy mipetraka manaiky foana zay foana le izy zay nahitana hoe tena ho marina aminao angy an'io faminanina io fa raha vao ny zavatra zay natao hoe manomboka tsy dia izay ahoana zany ny ananako fahendrena hitahirizako an'izany teny zany dia mivavaka fa vafoana amin'Andriamanitra
rehefa olona mpivavaka ianao tsy hanaonao foana zany, hainao zay tokony hajaina dia hainao zay tokony ho tenenina, dia hainao zay tokony anginana. Amin'ny fotoana rehetra tena hainao mihitsy hoe zao ato tsy mahazo mitsofoka ato. Fa ny olona tsy manam-pahendrena miteny zay tiany tenenina. Dia rehefa avy eo zaka tsy napotsiko inoko, tonga saina ihany manko izy rehefa avy eo. Dia eo ianao dia mandinika eo. Dia ohatra eo zay nge le ao an-trano angeza ny tantaraiko zany e. Le rehefa eo dia efa mitomany ohatra le vehivavy na malahelo le lehilahy dia zay vao hoe aika za hoe nalala hoe andonanao le izy, indrindra fa tratramo hoe marina zany satria diso le zavatra. Dia eo amin'izay vao eo hoe naninona, kanefa naninona raha ohatra ka tena tonga dia tsy nanao an'izay. Alaivo ny vy anankiray vy vaovao anankiray lavalava dia ataovy mibiloka aloha iny vy iny. Dia miteny aminao fa natoro aiza ahitsio iny fa tsy maintsy hita foana hoe ty le dian'le mivilana tamin'iny. Dia zay ny ampianatra anasy ianao tsy hanaonao foana tsoa fa hiaina amin'ny fahendrena. Amen. Ninona zavatra nabiloka tao an-trano tao dia hita trasy foana iny. Fa ny tiako tenena dia zao hoe tsy hany amin'le hoe fanamelohan-tena indray fa mba hampianatra antsika amin'ny ho avy, mba hiezaka hitandrina tsara hoe tsy asiako mibiloka tsony, fa na ahitsy koa ary iny dia hita foana hoe io ny diany. Jereo nge re tôbily ireny rehefa ndony iny dia ndony na lokonao entinao any amin'ny mahay mandoko indrindra ary tsy de fa misy ahitana azy foana iny na ela na hoaingana fa zao hita foana iny. Jakoba, ndray hijeren'ny Jakoba indray tsika. Jakoba dia lehilahy tian'Andriamanitra. Jakoba kosa nahazo an'le Jakoba tiako fa Esau alako. Jereo tsara fa tsy nanaiky Andriamanitra raha ohatra izy ka tsy nanome an'le toetra tena zay hoe tahaka ny olona tian'Andriamanitra zay. Dia jereo nentina tany amin'ny labana fa jereo Esau nga niala tao trano ray aman-dreny nanjaka tokana tao foana. Ka ianao zany mila tonga saina hoe amin'ny fotoana za njaka tokana eto foana, anao zay tiako eto foana, tena tahaka ny Esau aho zany. Fa misy fotoana ianao tena hoe za ranga Jakoba tiako fa Esau alako. Raha tiany ve dia nentina tany amin'ny labana, aninona any amin'ny labana, ahitsana le ratsy rehetrarehetra. Zay ny olona tian'Andriamanitra. Ka raha ianao nefa manomboka hoe tsy refesiny zany eo an-trano, ianao zany le tena hoe tsisy nizaniza tahorana zany, tsisy nizaniza maka miteny ianao zany, Esau ianao zany. Esau ny tsy tian'Andriamanitra dia tena hoe tena mila iasana. Ka mba tonga saina fa tsy hoe zany ny voninahitra ho anao hoe nizaniza za kosa aloha mahery an-tanàna Esau zany. Mila iasana ozy izy pasteur Njeva. Ka ianao raha ianao tsy mieritrereta hoe nizaniza ao an-trano na zanaka ianao na vady ianao na izy ianao dia tena hoe tsy azo atao ninina dia mieritrereta kely aloha fa Esau ny lasa fa nitoetra mbola tavela. Fa jereo Jakoba tena hoe nanetra tena mba vakiona ny baibolinao hoe ndana jereo ny parcours nandanany Jakoba tany amin'ny labana hoe tena hoe fajerevo amin'izay fomba an'Andriamanitra azy. Ka i Andriamanitra tsy afaka omba olona miaraka amin'ny toetra ratsiny satria tsy Andriamanitra tsony izy raha zay. Hoe eto hoe misy olona manao zavatra tsy mety dia io ve ny ombanako raha tsinonako. Zay na tonga ny Jesosy tena tsisy ota hita tao anatiny. Dia zao tsy afaka mitazona azy ny fahafatesana. Satria tsy possible hidina any ambany any zany toetra tsara zany. Dia ohatr'izay le izy, jereo tsara, jereo Jakoba tiako. Raha tian'Andriamanitra ianao tsy maintsy mianatra ianao mietitra. Tsy maintsy mianatra ianao mangina, tsy maintsy mianatra ianao. Ahoana ny atongavako any amin'izany? Vavaka. Fahendrena. Fa tsy hoe ninona zavatra mitranga dia tezitra foana ianao mieritrereta kely aloha. Za nge manam-bola ekinona ny diran'izany. Zay zao nandeha nisy toerana ampetrahana izay tena tsara tarehy ilay toerana. Fa zao efa maty ilay olona tompony dia maina ilay toerana, tena hitanao mihitsy hoe maina. Dia rehefa nandinika ny tazatazana teo amin'ilay lavarangana dia zao ndray sahako tamin'ilay olona niaraka tamiko teo tena
zay ho azy ireo tsara ty zao teto tano ty trano ty tsy azo kitihana tsy azo idirana matetika tena fady mihitsy ny tonga de mandeha midikidy trano raha tsy mahazo lalana amin'ny tompony tena zao tena hoe io trano tena hitanao mihitsy le trano hoe tena voatefy tena tsara fa rehefa maty le tompony maina de niditra tao amin'le jesina de zany ao anaty zay ty zao tena teto mihitsy le ohatr'ohatr'ohatr'o fa iza ny mandrakizay jesosy ny mandrakizay ka raha sanatria zao jesosy ka natao tsinitsinina ny trano aty efa nazay nanjaka tao azonao tsara ngamba ny tiako tenenina fa iza ny maharitra mandrakizay jesosy ka mialohan'ny tena tonga anao tenanina andao hianatra ny tena sitrapon'Andriamanitra aloha fa tsy hoe io de io mampanota anao de io de nisy fotoana tsy otsony amin'izay ianao de iza ny anjaka eo zany olona danytao zao tsy mahafantatra raha akory nefa za zao tena napiasapiasa ny lakozia tao tena faly mihitsy nadidy tao satria tena zay hay ty zao avoay ty reto ampiasaina hay ty koka misy an'izao tenenina aminao hoe marina ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra ny zavatra rehetra raha tsy mandao de ilozana fa jesosy maharitra mandrakizay ka manana antony ianao tsy hijoroana amin'ny hevitra ao fa mijoroa amin'ny hevitr'Andriamanitra raha mbola tsy hainanao zany vehivavy manaiky mivadiny zany ndana mandoalika mivavaka hiaina amin'izany raha mbola tsy hainanao zany lehilahy tia mivady zany mandolia mihitsy amin'Andriamanitra ampianaro a jesosy anaiky an'izany tsy hainao zany mitandrina ny sitrapon'Andriamanitra vao mihetsika de nijangajanga foana andainga foana ndana mivavaka jesosy apio jesosy Jakoba tena jeronge Jakoba tiako fa Esau alako fa tsy mitovy Esau tena niadana teto tany jereo fa mbola Jakoba ndray nandoalika fona tamin'ny Esau vao afaka ziogany ka amin'Andriamanitra tsy afaka moro zany ny olona tsy maintsy nalamina aloha satria tadidinareo tsy avelan'Andriamanitra andalo fotsiny le izy nandainga naka nitsodrano tany amin'ray nefa iny tena efa ho anazy Jakoba mihitsy ny tena nanoratana an'iny fa zao netiny tamin'ny fomban'le izy de tsy nety de lasa aloha ozy izy ny tena nao raha tsy Esau ny manapaka-anjoko tsy afaka eo zany ianao na hoaiza na hoaiza lasa aloha fona tamin'ny Esau nefa de ho lalan'Andriamanitra de azonao amin'izay le toetran'Andriamanitra angambany de zay mahatonga atsika miazakazaka miditra any amin'ny fahendrena raha tiatsika no tian'Andriamanitra de tsy maintsy miazakazaka makany tsika tsy mahazo manao zay tiany Jakoba satria izy tian'Andriamanitra fa Esau manao zay tia jereo rehefa tiaka vady afafirana izy de ataony zany ndray aman-dreny anga afaka miteny azy zany satria ny any amin'ny Esau amin'ny baiboliny le hoe zay tiako ihany io zay tiany tsy afaka rehefa misy zavatra tsy mety hoe tonga de tsy tamivavaka tonga de hoe fananina tsy tiako rehefa tena mandiny tena nefa anao amin'le tsy tiako iny nefa le toetranao tokony hovany amen lasa Jakoba hatramy farany indrindra tsy ho afaka eo anao raha ambara-pandoanao varavety fara fona tamin'ny Esau zay vao libre am'izay avelao zay olona tian'Andriamanitra ndraiky tokony irehirebe hoe zasy zao le soratantsika Facebook re zao ny atao hoe vehivavy sy lehilahy tian'Andriamanitra ohatratra zay kanefa tia tena nalain'Andriamanitra hoe mifona amin'ny Esau zay efa nahazo teny fa Esau alan'Andriamanitra ny tsy maintsy hifonanao ka zay le mahatonga na miteny hoe na iza ianao na iza tsy maintsy miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra amen jereo tsara fa enjana be le izy ao mivavaka mitondra anao makany vavaka ihany Isaka efa nentsika teo Jesosy koa efa teo nahazo an'le teny tena tany amin'ny rahona fa tsy tany ambavan'olombelona fa tany ambavan'Andriamanitra nefa tena vao mahay mivavaka Jakoba indray lehilahy tian'Andriamanitra fa tsy maintsy mivavaka aloha mba hisehoany toetran'Andriamanitra vao tanteraka amin'ny faminaniana rehetra teo amin'ny fiainany sitrapon'Andriamanitra sy mivavaka fahendrena miara-miasa ireo vavaka mitahiry sy mahatanteraka amin'ny faminaniana rehetra rehefa mahazo faminaniana vao maika tena miampivavaka de mifaharoa fakatoavanao an'Andriamanitra tsisy fepetra
io zany tsy tenenina fotsiny hoe za tia an'Andriamanitra, za ny Kristy, za zao, za ny Jesosy, za n'Andriamanitra, za olona zao, isaky ny miditra etsy amin'ny fahavara soprety etsy dia maka sary ianao dia hita hoe io fatao ohatra ho azy zany. Afa tsy fa tsisy nanao an'izay loha teo fa azavaiko ilay izy ho azonareo tsara. Tsy izay. Tsy izay zany ilay zavatra tadiavin'Andriamanitra fa ilay zasy ianao tena makatoa azy tsisy fepetra. Tena Jesosy io tena tsisy fepetra, tsisy fepetra. Fa izay teneninao dia makatoa ampiariko amin'ny fiainako. Eo ny ahitana fa tia an'Andriamanitra ianao. Na indraindray na maningotra ny tenanao ary dia tsy anao ianao. Satria izy ianao hoe ka. Le misy an'ilay tenan'Andriamanitra ohatr'izao dia ohatr'izay ny ampiarinao an-trano ao. Ny ahitana fa tia an'Andriamanitra ny vehivavy anankiray dia tena mangina sy mandefitra ny fotoana rehetra. Dia izay ny ahitana hoe tia an'Andriamanitra fa io zany tsy hoe ataonao akira ilay izy dia hoe tena ianao ny tena tia an'Andriamanitra be na ataonao vavaka na ataonao rehefa miraikitra ny intercession dia tena ry Jesosy io. Tia ilay olona tena tianao nefa mifetsika eo tsy izany aza mivavaka. Aza mivavaka an'izay aloha fandana aloha mivavaka amin'ilay tena hoe ovay a Jesosy. Izay ny tena izy. Ka tsika izany aza mamita tena ny tena marina. Aleontsika tena hijoro tsara mihitsy ny hoe zao izay mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe Jerosalema aloha, Jodia, Samaria, trano am-panana, any ivelany ianao tsara fanahy be nefa ny ao an-trano ianao tena tandroka sisany tsy maniry. Eritrereto kely any aloha izay mety masika be zao izay dia tsy tianareo indray fa zao tena izay mihitsy ilay izy azahoanao anazy hoe aleo aloha ao Jerosalema tsaboy tsara ao. Inona ny tsy mety ato Jerosalema ato? Ka rehefa vitanao ny namela heloka amin'ny vadinao izay ianao voaka ny ivelany mizara mitoro ny fitiavan'Andriamanitra. Aza miteny aloha raha mbola ny ato ara fa tsy hoe any amin'ny fana any ivelany amin'ny fitoriana teny tena dia ozy ny olona hoe anjeny sisa anjeny. Ao an-trano elatra sisa. Ao an-trano indray ozy ny ao an-trano hoe tandroka sisa. Hitanao fa misy zavatra tsy mitovy. Alao mitovy tsara daholo. Dia ny hitovizany ananana izay zavatra mitovy izay dia fahendrena. Ny azahoanao an'izay vavaka amin'ny voalohany. Faharoa maniry ny akatoan'Andriamanitra. Inona ny tenan'Andriamanitra tena tsy vitako ilay izy. Za taloha manafom-bola foana efa tena inketo foana izany ary tsy menatra amin'izany efa toetrako izany. Sady ampirimiko tsara mihitsy. Za tsy manome izany satria hainareo ihany pastera izay mahalala azy. Raha vao misy hitana hoe misy vola dia efa meo an'ity ianina fa ilay ny ato zaraiko aloha hatreto dia taloha izany dia misy fotoana amin'izay izy dia miteny aminah foana izy ameo volany aminao fa tsisy hividanana laoka sy vary dia misy hoa fa ilay amena hanina tsisy dia dia izy zany tena mino anazy satria hoe tsisy izany dia mba mivavaka tamin'ny tompo izy hoe tompo mba tahiora-bola kely aloha fa tena panina ny zanakao any amin'ny Jesosy fa tsy any amin'olona. Dia mba namaly azy Jesosy hoe tena ntanareo tokoa ozy izy fa anontanio vadinao izy fa hafeniny ihany ilay izy. Hitanao hoe tsisy lalana azonao hidiovana izany eo amin'Andriamanitra. Dia tonga avany toy izy mantsana efa ny akanjo ao izy dia fa ahoanao anazy hoana ka tsika handeha tsena eno izy fa any aminao ilay izy ozy Jesosy. Sa kosa aloha vao naheno eo izy Jesosy na dia tena inona ary na atahotra ihany ohatrinona ozy dia tena miteny aminareo fa tena amin'ny anaran'i Jesosy fa tena nitoloniny hatramin'ny ariary ny mpitena zao ozy izy. Teo no nahitako hoe tsy tian'Andriamanitra ny manafinafina. Tena tamin'izay hoa tena tsy sahanao nalaina na ariary raha vao verina fenina fa tena hoe ino izany dia ataovy ihany. Na misy zavatra tena tianao indrindra rehefa hoe Jesosy no miteny dia tsisy ninninona mahatazona anao izany. Eo ny ahitana fa tianao Jesosy. Tena tianao Jesosy tsisy ninninona. Tena tsisy.
fa tsy hoe jesosy tiako eto mbavako fakobay kelike ihany jesosy angera tsy azontsika fitany tsy hoe androany ianao dia hoe zo fa izy ozy izy mipandinika amin'ny fo sy mifantatra amin'ny fo dia mba fetsy raha fatany ihany tsy aloha atao marina tsara ko le izy raha fataniko dia nanomboka hatreo imama dia tsatsony satria hoainina fandroany eo indray ve fa dia aloha toa dia miteny hoe ty misy an'ity fa hanaovako an'izao ty ty kosa aloha tena tsy alainao ireo olona mifanerasera amin'ny paster reo dia mifantatra an'izany daholo ary le izy tena tsisy fiarana mihitsy fa tena tonga dia atsovy miakatra ty izy ameo an'izao eo ianao vo dia izay mahatonga anao zany lasa hoe tsy teniteneniko hoe misy an'ity fa raha vao vatana eo zao dia ataony an'izao indray dia nefany tian'Andriamanitra mihitsy misy zavatra tian'Andriamanitra amboarina ao anatinao tsy hoe rehefa te hamenao zay vao mame fa na dia misy olona tsy tianao homena ary dia mame foana tsy izay tianao atao ihany fa zay amin'ny olona rehetrarehetra amen fampianaran'i Jesosy tena be dia be isan'andro raha manaiky ianao handray azy amin'ny fahendrena fankataovana ny tenin'Andriamanitra dia tena ilainy izany ary tsisy nizaniza afaka mandray an'izany raha tsy efa nomena azy izany dia militsika mangataka an'izay mba hanana an'izay jereo Josefa rehefa le nataontsika tamin'ny voalohany hoe tamin'ny fotoana farany tena tsy solafaka mihitsy izy satria nanana fahendrena be izy tena nanana fahendren'Andriamanitra izy tena njoroana mba tsy haina amin'izany fijangajangana izany dia manomboka androany mila ianao manetsika an'izay fahendren'izay ao anatinao rehefa manana fahatsara-panahy feno vavaka makatoan'Andriamanitra fahatsara-po ireo manokatra amin'ny fomba fisainana madio rehefa ianao manana fomba fisainana madio dia manomboka miara-miasa aminao Andriamanitra dia manomboka tafiditra ny fanahy fahendrena zany tsy mifadianina ianao akory hoe raisiko ametra tanana handray fanahy fahendrena raisiko amin'ny anaran'i Jesosy raisiko amin'ny raisina fa sady mivavaka no manova fomba fanao dia tafiditra ny fahendrena natao hoe endry zao raha mandainga foana izy taloha dia nanapa-kevitra izy hakatoan'Andriamanitra dia tsy nandainga antsony izy dia izay natao hoe endry izy zay endry iny iny tsy mandainga izany zao iny satria iny ohatr'izao satria nisy fanapa-kevitra ny raisiny tao rehefa manana an'izay fahendren'izay Josefa dia nentin'Andriamanitra tany amin'ny dingana ambony izy dia jereo tsara fa nandeha par étape le izy fa tsy hoe vao tsy niaraka tamin'ny vadiny Potifara fotsiny tonga dia tonga mpanapaka fa jereo fa hatramin'ny farany nongotana dolo mihitsy aloha zay tsy izy rehetrarehetra ka zao efa hitantsika izay tantara izay dia mafetsy antsika tsy hiandry an'le hoe inona indray dingana manaraka fa na mbola tsy zany ary tonga dia fa Jesosy zao anomboka miditra ny trano mangina amin'izay ty manomboka izao tonga dia ampiariko daholo ny tenin'Andriamanitra rehetrarehetra amin'izay tsy amataona ny tsy efapolo taona zay vao mitranga le izy Andriamanitra manana vina tsara amin'ny olona rehetrarehetra na tsy nahazo faminaniana ary ianao sao dia ianao ny tena hoe zange mbola tsy nahazo an'ilay faminaniana mihitsy hoe ho ambinina ao anaty baiboly efa misy an'izay raha miditra vakio fotsiny baiboly tahina ianao raha miditra ozy dia tahina ianao raha mivoaka ho anao zany izay teny izay io zany tsy miandry an'izay tsika hoe inona fa mahatateraka an'izay dia ianao miaina amin'ny fahendren'Andriamanitra daontsika zany tena angataka amin'i Jesosy mihitsy hoe Jesosy tena tovy olona mana fahendrena nisy fotoana ohatra raha miresaka amin'ny olona ianao dia mety miakatrakatra le olona dia ianao koa tsy tonga dia miakatrakatra fa raha tsy noho izy ianao zany fa ianao zany tokony mandinika hoe inona moa zany mampiakatrakatra n'ity olona ity fa maninona tena zao tena haiko anareo tena resaka tena marina ity resaka ity dia nisy olona niantso amin'ny pastera tamin'ny telefona dia naneno be le telefona tamin'izay dia zao no nataon'ilay olona hoe fa maninona koa ianao ozy tsy mandray telefona maninona raha tsy mampiasa telefona ozy izy raha ohatra ka tsy mandray telefona dia za zany tonga dia tezitra be hoe iza koa io satria tena oza hoe za fe mba fomba fiteninao nefa ny ianao miantso olona mila olona tsy anabavindrainao io akory na iza na inona ko manina tena tsoriko aloha tamin'izay fotoan'izay fa tena sositra satria le isa henoko le izy fa za eo akaiky eo dia ozy pastera mangina fa tsy ianao ny antsao fa za dia eny araha zany dia nangina ihany aloha satria izay mihitsy ny nataon'ny pastera tsy ianao no natsono ozy fa iza fa mangina aloha dia teo izy dia nihaino an'le olona teo dia rehefa aveo izy dia nefa rarany
ka tesitra manko za de nikisaka de nefa rana ny eniko eo zany mivavaka ho an'le olona am'izay izy de ravesy de niteny anazy zavatra ohatran'izao hoe hitanao ozy izy le olona ozy izy azoko be ozy mahazo anazy izy ozy izy tratrana problème de mieritreritra izy hoe le Jesosy any aminao nanafaka azy ny antso anao indray izy nefa ozy de tsy nahazo anao de toa de misenerva am'izay izy rehefa aveo ozy izy satria mafy mahazo azy aiza ho aiza am'izay zao le fahateserana tokony hipetraka aloha manontany atsika hitanao am'izay le izy io zany tsy izy zavatra hampanotanao zany ninonino rehefa miaraka amin'ny fahendren'Andriamanitra ianao de afaka le raha matoa tsy haiko izy natona tsy ato aloha fa tsy haiko hoe iza le izy fa fona raha ianao le izy fa tamin'izay fotoan'izay tena tonga saina be satria ozy izy hoe marina ho azy zany izy ozy izy efa miazakazaka any de manao anazy daholo ny olona de nanana fanantenana izy ozy izy hoe raha iantso amin'ny pastera zao tonga de mivaly ny fanontaniana ty anatin'ny saiko kanefa ny zana tena iny ozy izy tsy zandray ozy pastera no mifona taminy hoe azafady fa za koa teo natory de tsy heniko ny telefonina anao tanao am'izay le fahendren'Andriamanitra mifanohatra ny fahendren'ny tany de mila anao zany tena mangetahetaan'izay fahendren'Andriamanitra zay satria raha za aloha zany tamin'izay de efa tonga de efa tsy mety tsy mifankahita tsy mivavaka tatontsony le olona satria za tena hoe au moins ianao malala fomba tena zay mihitsy ny teneko de zay mihitsy natao pastera misaka sana ianao aloha ere ozy izy fa tsy hainao ny antsony fa za teo zay tena misaotra Jesosy fa tena hafa mihitsy samy miaraka miaina amin'ny olona mana-fahendreny zany fa raha tsy zany de tena efa tonga de raikitra tao satria io vadiko ameko anao koa zay mihitsy manko le fomba tsika zay rehefa ananana de tonga de pasena na tonga de raisin'le vadinao le izy de tonga de eo le ve satria zany hoe mahay mamemeny afatra kokoa ngambany de meko anao mihitsy vadiko de mialany koa le vadiko de tonga de eny tavinao au moins ianao malala fomba fa le olona ozy izy efa maratra izy nanatena izy ozy izy ny ahitan'le teny natena eny nefa tsy azony de normal be izy ozy izy raha tezitra satria atreo aloha fatakaranao anatiny le olona afaka pastera tsy nanota azonao ve le izy ka zay le teneniko anao hoe ilaina le fahendrena sa tsy ilaina le fahendren'Andriamanitra mampiakatra antsika any an-danitra mila ny fahendren'Andriamanitra ianao aizanao meno feo an'Andriamanitra ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ny ondriko any mahay meno feo kozy izy ka raha tsy ondrin'Andriamanitra ianao tsy mahay meno feo an'Andriamanitra zany de ohatr'izany zavatra tantaraiko anao zany ianao zany mila tena jery amin'ny lafiny tsara foana fa tsy tonga de mainka ny kapokapoka fotsiny raha vao misy zavatra mila ianao mandinika tsara Jesosy fa izy iny nge olona tsara fanahy be fa naninona re mety misy problème andao le vavaka ho azy fa tsy ao an-trano de ny alina manontolo de lany resan'olona fotsiny olona nanao tsy nety de na le zanakao mbola kely vao mianatra ra de efa ampianarina hoe zao fanaovana azy rehefa ohatr'izay fa mila ianao tena hoe ohatran'izao tsika manana an Jesosy fa ny olona mety tsy tena manana an Jesosy de tsy hainy le izy de zay na tonga azy nanao an'izay fa raha ohatra tsika daholo ny olona de efa tonga Jesosy fa naneny to pe fa lasa zay ny ilana tsika eto ambonin'ny tany izaraka le raha vavy am-panambadianao inona le reny ohatr'izay mihitsy reny raisina ohatran'izay le izy fa tsy hoe vao mananina de iny ange mialina de tonga de iny koa ianao de mbola ratsy noho izy ianao am'izay fa tena eny ka za nge kelikely de izy botabota de ka tahoana raha efa manao régime izy fa tsy mety mieny de zay mahasosotra azy ka zay araka atao ahoana ary de apio izy atroy azy le secret mety rehefa mipetraka fahendrena de mipetraka foana Andriamanitra miara-mionona amin'ny olona endry Andriamanitra zareo tsara Davida koa ohatra zany nanana fahendrena izy hitarika olona efa jato lalo de nitesiten'Andriamanitra teny ahoana ny toe-pony ahoana ny zava-misy de rehefa hitan'Andriamanitra amin'izay fa mety de jereo fa nasainy mitondra firenena ray amin'izay de hiteny aminao hoe be de be nge ny zavatra tian'Andriamanitra sena hoentinao fa zaka ny fahendrenao ve le izy io Jerosalema io aloha
ampiasao ao zay fahendrena faraka zay tena hitanao hoe tena topy dia ho hitanao fa hoentin'Andriamanitra makany Jodi indray ianao hoenty makany Samaria indray dia hatrany aparantany ozy izy ny tenin'i Jesosy fa zao ampiaro tokantrano be dia be nge tokantrano hoe misofrira amin'izao hoe tena hoe ory ny zanaka ory ny vady ory mpanampy moa dia efa tsy tenenina ntsony fa efa mivoaka ny tokotany satria enjana be ny fiarahamonina tsisy fiarahamonina milamina izany fa tena hoe korotandava nefa ho ny kristianina teny aminao omeo fiainana zareo fiainana ny ao an-trano zareo fiainana za tena tsoroka aminareo fa manao ny ataony ndraindray ny ankizy manampy anao ao an-trano ao fa tsy mamenatra mihitsy mifona amin'zareo rehefa hitako hoe hay diso kosa kay le teniko teo dia azafady kifa hay ve zany dia manefa ianao dia mody vitananao zavatra kely izy loha satria sao dia malahelo izy satria ianao tsy afitsoafa be leo ianao na tsy hoe mpiasanao io dia hoe akapiasa tsisy idirany Andriamanitra ray daholy na piasanao na zanakao na vadinao ray daholy ny Andriamanitra atsika fa nitoerana fotsiny aloha mety le efajatolahy io aloha mety eo amin'le efajatolahy aloha zao le piasanao trano fa mbola ho avy le fotoana mbo hanikapeakaran'Andriamanitra anazy dia mila mana fahendrena daholy fahendrena daholy ny ainana an'izany fa tsy hoe rehefa piasa dia ampitovianao amin'ny viliany elikany azy zay aloha dia tsy mety zao zay zao dia mila fa nampanampinao ary io ampafantaro azy Jesosy meo fotoana izy mba hahafantarany an' Jesosy hoeto mivavaka izy fa tsy hoe andraho i sakafonay rehefa avy mivavaka zay dia zao sendrany bebe sira kely le sakafo avy mivavaka maty mahazo an'le mpanampy avy mivavaka avy nandray fiarasan'ny tompo nefa izy menakavy dia zao mety hoe tsetratsetratsiaritra fotsiny zay fa eo ny ahitana hoe aiza ho aiza amin'ny fahendrena aiza ho aiza amin'ny fahendrena afaka lamina ny zavatra rehetra andrahoana maraina ny sakafo dia asevy miomana zareo dia asevy mandeha mivavaka satria zao io ne ny fitoriany io ny évangélisation ataonao voalohany ny olona ao tanànanao gardianao rehetrarehetra eto mbavaka mba handray an' Jesosy fa tsy hoe nareo menakavy mandeha mivavaka be toa dia reto atao mangalatra amin'izay izy rehefa aveo iza no menatsiny ko izy nga mahay an'izany dia tesina dia torianao izy dia gadrainao izy satria nangalatra nefa tsy nampafantarinao azy marina fahendrena daholo zany militsika mangetaetan'izany ndaontsika hitsangana hisaotra ny tompo dia misy matoka efa nandray zavatra ianao dia hitehaka ho an'ny tenin'Andriamanitra tsika alleloia sady anao fanatitra tsika no iaraka hitsakotsako ny tenin'Andriamanitra teo minaran' Jesosy azadiny fa ny fototra voalohany anisan'ny natsangan'Andriamanitra dia ny tokantrano fa tsy ny asa fanompoana misy anton'izany matoa ilayntsika ny sekoly tokantrano ozy ny eo amin'ny boky Petera voalohany toko 7:7 mba tsy asakana ny fivavahanareo izy dia mila lamina tsara ny tokantrano ny tsirairay avy matetika ny anisan'ny miazona ny asa fanompoana tsy mirehitra dia ny tsy filamina ny tokantrano ny olona izay ao anatin'ny asa fanompoana na ny mpitariky ny asa fanompoana mahafinaritra be ny mianao mama mitoroteny satria tena le fahatsorana fahitsiana zay mihitsy ny tena ilayntsika tsirairay avy ampy izay ny safosafo amin'ny teny fa fotoana izao tonga dia tena hoe mahitsy tsy rehefa matory ihany ny toko mitsotra fa rehefa mitoroteny sy mieny ten'Andriamanitra koa toko mitsotritsika tsirairay avy amen re misy ten'Andriamanitra koa boky ny Jakoba miteny hoe 5:10 hoe zany fahendrena zany izy tsy avany ambony araka ny teny izay nenontsika teo dia misy ny fahendrena tena avany amin'Andriamanitra fa rehefa tsy mifandray amin'Andriamanitra tsika dia tsy voarayntsika le fahendrena avy amin'Andriamanitra fa fahendren'ny tany no iverintsika fa mety ataontsika mba ho tsotra mahitsy piaino an'Andriamanitra mandeha araka amin'ny programme an'Andriamanitra pietsika araka n'izay volonté an'Andriamanitra rehetra amen aoka ny teny rehetra izay voarayntsika tsirairay avy tsy ho teny mandalo fotsiny ihany fa tena hoe teny mitoetra ny sehatra voalohany men'Andriamanitra anao vao mifoha ianao dia ohatry ny adama mifoha azy natao edena io ny nasena ny adidiny vao mifoha eo any an-trano dia ny ao an-trano no hitanao voaloha io zany le Jerosalema ataovy ny antoka rehetra mba hahafahan'ny Jerosalema tena maneho amin'ny voninahitr'Andriamanitra amen zay vao ny any am-parany tany zay vao ny ateny miasa fanompoana sy ny sisa ataovy milamina ny ao tokantrano miaraka amin'i Jesosy
mba tsy handringa ianao rehefa manao safanipony mba tsy hangozoozontsika tsiraray avy rehefa eo amin'ny fotoana zay takian'Andriamanitra ny fijoroantsika amen dia tsika hivavaka arany izatraka ao Andriamanitra aranay tsara indrindra masina sady mandrakizay misaotra anao zay tompony amin'ny fampianarana zay nampitondrainao mpanomponao teo Andriamanitra misaotra Jesosy fa tena ilainay ny teny tahaka an'ireny Andriamanitra zay hoe ny vao ny fiarahamonina mety tsy misy miteny tsy misy mampianatra tahaka an'izany fa ankehitriny Andriamanitra dia nampiasa mpanomponao ianao ananatra anay anitsy anay anamboatra anay indray zay mieritreritra fa ny fahendrenay dia mety be ary tokantranonay dia zay ihany mahita ny hevitra mety fa nefa tsy zany le izy Jesosy le izy tena tsy maintsy any aminao tsy maintsy mitodika any aminao Andriamanitra tsy misy tokantrano azo antoka milamina mivoatra mahitsy voatahiry feno anao raha tsy mifandray aminao ny tsirairay avy ao anatin'ny tokantrano Jesosy tsy ny ray mpianakaviana ihany tsy ny reny mpianakaviana ihany fa ny ankohonana ray manontolo mihitsy Andriamanitra no manam-pifandraisana tsy mety tapaka miaraka aminao Jesosy Kristy tompo mety ho lavo ny olona rehefa ny fahendren'izao tontolo izao no entiny miatrika mety ho resiny tsiraray avy rehefa tsy mpiankina aminao Andriamanitra fa androany Jesosy dia amafisinay ny fanapahan-kevitray fa ianao no mpitondra ny fiainany tsiraray avy Andriamanitra ianao no mpitantana anay ianao no mitarika anay ianao no manitsy anay ianao no manamboatra anay Andriamanitra misaotra Jesosy fa velonay ny zay androany ary tao anatin'izany dia nomenao teny mamy izahay nomenao fananarana mahitsy izahay nampianarinao izahay tena misaotra Andriamanitra fa ny afantaranay fa tena tianay ianao dia nitanjonao dia ny andovanay mandrakizay anananay fiainana ety an-tany maneho le fiainana any an-danitra misaotra Jesosy ny amin'ny tsiraray avy ary mivavaka manokan'izay ho an'ny tokantrano rehetra Andriamanitra aoka ho tokantrano maneho anao ho ray mpianakaviana tena afaka ahitana ny fahatsarany toetra anao ny ray mpianakaviana rehetra ho reny mpianakaviana tena feno fankatoavana tahaka ny fankatoavanao Jesosy fony tetỳ an-tany anao dia niteny anao hoe izay hitako tamin'ny raiko no lazaiko dia tahaka an'izany Andriamanitra ny zanaka ihany koa aoka zanaka tena mpankatoa ray sy reny ny ankohonana ny olona miasa ao an-trano Andriamanitra tena ahita ny fahatsaranao sy ny fahalebiazanao amin'ny hetsika rehetra zay ampanaovinao ny rehetra Andriamanitra dia aoka ho hita fa io Kristy no lohan'ny ao an-tokantrano tsy tableau apetapetaka ao an-tokantrano fotsiny hoe Christ est le chef de cette maison fa tena ho marina hoe Jesosy marina no lohany ao amin'isan'ny tokantrano tsiraray avy misaotra Andriamanitra misaotra tompo malala fa tsy miovy ianao tsy manary ianao ary mitoetra mandrakariva eo amin'ny fiainanay ianao amin'ny anaranao Jesosy alleluia amen alohan'ny ametrahantsika nitsodrano dia azadiny ny fotoanantsika somariva eo amin'ny trampokon'olona amin'ny 4 ora sy ny sabotsy maraina amin'ny 7 eo amin'ny trampokon'olona analakely ihany koa dia nytany ny namana anatrika ny fotoana alleluia ataontsika indray nitsodrano rahatsangano tananao raha sitraka ao ary amin'ny anaran'i Jesosy hitahinao anie Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao anandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka ameanao fiadanana amen ataontsika hitehaka ho an'i Jesosy alleluia sarao fahasoavana mpifaliana fa fahasoavan'Andriamanitra matoy izao ary fahasoavan'Andriamanitra matoy izanareo tahin Jesosy daholo tompoko dia Andriamanitra hitarika anareo tsiraray avy amin'ny androntsika amen alleluia